Mitranao ny fanahy nitiavinao tokory iray isaotranao zay fitiavana malemy faray no nasehonao anay ry tomponay maripo iarao mamela heloka fitiavana nanolorany ero asoanao fitiavana maharitra no itiavany antiavany anao fitiavana no nanolorany ero asoanao fitiavana maharitra no itiavany antiavany anao. Valmerabantsika rehetra manana fahadanan'ny tampo aminao sy ny ankonanao ny arabanao ihany koa zay rehetra mandre an'izao afatra izao dia arabaina nansatra ny taona 2024 ho taona hitondra fahasoavana amintsika ny ity taona ity ho an'izay rehetra efa manana an' Jesosy ho tombo sy mpamondra ny fiainana dia hisondrotra amin'ny ara-panahy handroso bebe konko ho an'ny rehetra izay mbola tsy ao anatin'izany kosa dia ny fanahy masina mihitsy ny any hikasika izy indray hiantso azy anantona an'i Jesosy Kristy tompo satria fotoana izao ary matoa mbola mandre an'izao teny izao ianao dia mbola manana anjara ao amin'i Jesosy ianao ary tsaroa fa tianao Jesosy ary fitiavana antsika rehetra no mbola tsy tsarany maniraka ny mpanompony izay moa izay mitondra ny afatra toy izao dia fitaovana ihany fa tsy izahay no mitondra izay tianay atao fa ny fanahy masina no manendry dia manaiky izay ho fitaovana hitondra an'izany teny izany ka tsy ho an'izay rehetra mandre ihany ny teny fa eny fa na ho anahy izay hitondra ny afatra aza dia mbola falindray ako ary ampanatsetana tanteraka no hitondrako an'izany sakafom-panahy zany itsika ao anatin'ny andro fahadimy amin'ny andro fifadikanana dia apetrakintsika eo am-pelantanan'ny tompo ary izao fotoana izao ny fahafahana rehetra izay omeny eto ary ny fanahy masina mihitsy ny hikasika ny masom-panahintsika tsirairay avy ka tsy izy diso anjara indray itsika fa samy andray izay anjarantsika tsirairay avy ka andao tsika harivavaka satria soratra masina mihitsy miteny hoe na inona ataonareo dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany ka andao tsika harivavaka amin'ny anaran'i Jesosy amin'izany apetrahana indray izany fotoana rehetra izay hitondrahana amin'ny tenin'Andriamanitra eto. Aleloia. Ray masina tsara indrindra rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ianao Jesosy ilay rainy mandrakizay ilay velona mandrakizay tompo sy mpamondra ny fiainanay misaotra betsaka Jesosy tompo raha mbola nomeno indray izao ora sy fotoana izao ahafahako mitondra ny afatra ao Jesosy misaotra ny amin'ny fanendrenao izaho moa dia fitaovana ihany ary tsinitsinina Jesosy malala fa ianao ilay hiteny indray na amiko na ho amiko izay rehetra mandre amin'izao fotoana izao dia ianao indray anie tompo anatsika feno eto ka aoka tsy ho hita izay momba ny tenako fa ny fanahy masina mihitsy indray no ampiteny ka tendreo ary mivavaka toy ny efa mahay Jesosy malala ary fonako aminao tompo izay rehetra tsy mety nataoko tsy araka ny sitraponao mamindrafo amiko Jesosy satria olombelona ihany aho nofosira ary manana ny fahalemeko mamindrako fo amin'ny tsirairay avy na iza mandray izao feo voakala izao Jesosy tompo izao teninao izao tenao anie amindra fo amin'ny alana vavy na antsy na tanora na iza na lavitra na akaiky tompo dia ianao mihitsy ny ameno azy indray ka andreny teninao izay tompo ary ompieny mpankato fa tsy ompieny mpanadinika dia voninahitra Jesosy no asandratra ianao reriany misandrata indrindra ara Jesosy eo amin'izao afatra izay hoentina amin'ny anaranao izao ary nirahanao mihitsy ny fafy amin'izay teny rehetra aloky ny vavaka eto ary fafohan'ny isambatan'olona izay mandre ka nokatra ny masom-panahinay ny fanahy masinao mahery amin'ny anaran'i Jesosy namavaka izany. Aleloia. Amen. Ihany ten'Andriamanitra izay hoentina amintsika androany dia izay voasoratra ato amin'ny Luka toko 5 ny andininy 4:30 ka hatramin'ny 7:30 teny efa fandrehantsika matetika angamba izy ity nefa tsara amintsika ny teny averina nao ary vakiantsika ny soratra masina rehefa hitanao izany dia iara-maka ny soratra masina tsika dia manimboka ny andininy 4:30 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary izy nanao fanoharana taminy koa nanao hoe tsy misy olona mandriatra lamba vaovao analany tapa-damba atapina lamba tota fa raha izany dia mahatritra ny vaovao izy ary ilay tapa-damba nalaina tamin'ny vaovao dia tsy fanaraka amin'ny tota
ary tsy misy olona manisy divay vaovao anatiny sinotra tota fa raha izany ny divay vaovao maharitsitra ny sinotra ka ho raraka ny divay sady ho simba foana ny siny hoditra. Fa ny divay vaovao dia tsy maintsy atao ao anatin'ny sinotra vaovao. Tsy misy olona rehefa nisotro ny divay ela no maniry vaovao, fa hoy izy ny ela ny tsaratsara konkoa. Amen. Araka izany teny soratra masina izany ry havana dia alaiko hoe tsika izao niala tamin'ny taona 2024 tsika dia ato anatin'ny taona 2024 indray araka ny fahaizantsika zanak'olombelona azy dia hoe taona vaovao izany taona izany satria efa lasa iny 2020 dia tsy miverina intsony iny fa mandeha makany ny taona dia ao anatin' izao tsika hoe taona vaovao izany hoe 2024 izany. Eo amin'ny tontolo mpanahy no resahantsika amin'ny maha olombelona koa azy dia ho resahantsika eto izany amin'ny anaran'i Jesosy. Eto moa ny ten'Andriamanitra dia fanoharana no nataon'i Jesosy teto ary fanoharana ho amiko sy ho aminao mihitsy izany fanoharana izany ary alaitsika hoe ny taona lasa izany, alaitsika ny hoe ny tapa-damba ny tapa-damba tota izany dia ataontsika hoe lay lasa tamin'ny taona lasa iny ary ny tapa-damba vaovao indray dia ity taona 2024 ity. Dia hoy ny soratra masina hoe tsy misy olona hozy izy nataony mandritra lamba vaovao na lany tapa-damba atapina lamba tota. Hitantsika satria efa lasa ilay taona 2024 azafady dia tsika izao manitsaka ny taona 2024. Tsy ity taona 2024 tsy ity akory no andeha ho tapenantsika ny taona lasa izany, tsy hoe ny zavatra ataontsika amin'ity taona ity no hanapenantsika ny zavatra lasa tamin'ny taona 2024 fa tsy maintsy ny zavatra tamin'ny taona 2024 iny no ho avaozina ho tsaratsara konkoa indray satria mandeha ilay izy, izany hoe mandeha ny taona, mandeha ny andro, mandeha ny volana fa tsy mijanona eo iny. Izany hoe raha ao anatin'ny fiainantsika zanak'olombelona izao raha ohatra izao hoe mpanota izany, hoe mbola mpanota manao ny sitrapon'Andriamanitra izany ny olona anankiray izao tamin'ny taona 2024 izy mety hoe mpangalatra be, mety izy hoe nitsangatsanga be, mety izy manana toetra ratsy, kizitina, manana lolo-po, fialonana, fitsiriritana dia tonga aty ny 2024 dia fiainana vaovao indray izany no tokony andehanana satria ny lasa dia lasa iny, ny ratsy dia tokony hoe nantonoana tamin'ny taona 2024 iny ny ratsy rehetra dia mba hanitsaka ny taona 2024 ity amin'izay dia tokony hoe tsy hoentina mankaty intsony ilay zavatra ratsy izay niainana tamin'ny lasa iny fa tokony hoe ho vaovao indray, ho avaozina indray na dia hoe efa ao amin'i Jesosy Kristy tompo ary tsika efa mpanompo indraindray ry havana dia tsika moa maha olombelona tsika tsy misy olombelona tanteraka izany mihitsiny fa samy manana ny fahalementsika isika, samy manana ny fahadisoana eo anatrehan'ny tompo isika. Za tsy hiteny mihitsy hoe za marina be, za tsy mba manao fahadisoana izany fa olombelona ako na Jesosy mahita anahy dia toy izany koa tsika rehetra kristianina. Jesosy mahita antsika tsirairay avy na ny fomba fisainantsika, na ny fomba fitenitsika, na ny fomba ataontsika ny andavanandrontsika eo dia samy manana ny fahalementsika isika dia izany rehetra izany dia andao avaozina indray ny fiarahantsika amin'ny Jesosy izay zavatra rehetra tsy nety tamin'ny 2024 iny dia ezahantsika tena hoe atsahatra tsy eo izany dia miezaka tsika hanatsatsa ny tsaratsara indray, hanatsatsa ny tandrona. Itsika rehetra moa izay efa kristianina dia za mino fa ianao dia manana tandrona izany hoe handova fiainana mandrakizay izany ary na iza miantso ny anaran'i Jesosy Kristy tompo dia samy manantena izany hoe handova fiainana mandrakizay izany, samy manantena izany hoe hiakatra izany amin'ny fampiakarana. Misy moa ny olona sasany mbola tsy mahafantatra izany hoe hiakatra izany satria misy ny mpanjara-pivavahana sasany tsy mba mitorina izany hoe ho avy Jesosy ary hisy ny fandravonana dia tsy ho hita izay rehetra manao marina sy mahitsy fa izay rehetra mbola miaina ao anatin'ny tsy fahamarinana dia ho tavela dia hijaly sy ho feno fahoriana. Fa eto kosa dia mampafantatra anao hoe miomana fa ho avy Jesosy Kristy tompo ary tsy ny olona rehetra ny andeha fa izay rehetra
Izay rehetra manao ny sitrapony ihany izay rehetra mitoetra madio ary mahatateraka ny teny rehetra izay nalaoko ny vavan'Andriamanitra satria hozy ny teny soratra masina manao hoe izay rehetra tsy masina hozy tsy mba hitan'ny tompo izany mihitsy, izany hoe tsika izany na dia efa hoe manana an'i Jesosy Kristy toy ny tompo sy mpamondro ny fiainantsika arany dia tsy hoe ny fahalalantsika an'i Jesosy na hoe ny fandehanantsika isaky ny fotoana izay voatendry any amin'ny andro ny andeha miangona miaraka amin'ireo ranadana rahavavy ny tavan-jalahy mandrakotra ny tavan-dralahy, ny soratra masina ny tavan-dravavy mandrakotra ny tavan-dravavy tsy toy izany akory ny atao hoe andovantsika amin'ny fiainana mandrakizay. Misy mantsy ry havana manantena ny olona hoe rehefa mandeha mivavaka isaky ny andro voatendry rehefa miantso ny anaran'i Jesosy rehefa ohatra hoe miakanjo lava be dia izay no atao hoe olona masina, izay no atao hoe andova amin'ny fiainana mandrakizay. Kanefany indraindray ety avelany tena hoe ohatry ny hoe mirebareba, indraindray isaky ny fotoana ianao milanja baiboly mandeha any amin'ny toerana izay efa voatendry hoe hivoriana hiantsoana ny anaran'i Jesosy dia nefany ny ao anaty dia rombaka. Tamin'ny raha mandinika soratra masina tsara tsika dia rehefa nananatra ny fariseo sy ny mpanorandalàna Jesosy dia niteny mihitsy izy ny hoe ianareo izy nataony manompo an'Andriamanitra amin'ny molontsareo kanefa ny fonareo lavitra azy, izany hoe ny velany madio kanefa ny ao anatiny rombaka. Misy fitenenana malagasy izay miteny hoe madio velany tahaka ny fasana satria fantatsika tsara ny fasana izany hoe ny ety avelany dia fotsifotsy tsara madio tsara tsara jerena izy fa rehefa ao anatiny ao dia feno maimbo taolapatiny ao dia tsika zanak'Andriamanitra izany tsy tokony hanana toetra tahaka an'izany satria Andriamanitra izay tompontsika dia masina izy madio izy ka rehefa hoe madio ny Andriamantsika dia madio koa tsika, masina ny Andriamantsika dia masina koa tsika satria fanahy masina ry havana dia tsy mitoetra amin'ny toerana maloto izany. Tsy misy hoe olombelona velona hitoetra any anaty fasana fa ny maty ihany any anaty fasana, ny velona miaina ety ambonin'ny tany dia tahaka an'izany tahaka ny hoe fisarahan'ny maty sy ny velona tsy afaka hikambana mihitsy no fiainam-panahintsika eo anatrehan'Andriamanitra. Rehefa hoe madio tsika dia miray amin'Andriamanitra ary efa niteny mihitsy ny tompo hoe izay rehetra manana an'i Jesosy dia na mbola velona ary izy dia tsy ho fantsoina hozy izy ary na efa maty ary izy dia ho velona indray. Izany hoe rehefa tonga Jesosy any amin'ny raolanitra dia hitsangana ary amin'ny maty ireny hitsena azy indray eny amin'ny raolanitra ary isika izay mbola velona amin'izany andro izany dia hiova indray mpimaso dia hiakatra tsy ho hita hitsena azy any amin'ny raolanitra dia hiara ilatabatra azy hitoetra eo akaikiny eo anilany ka izao eto ny soratra masina dia miteny mihitsy hoe tsy afaka ho tapenana amin'ny lamba tota mihitsy ny lamba vaovao satria tena hoe toa saraitsainana izany mankany hoe lamba vaovao vao vidianao rovitra dia alaivo ilay efa tota be iny dia tapeny raha tsy tena hitanao miavaka hafahafa be mihitsy ny paoziny iny dia lasa tsitra amin'indray aza ilay vaovao, lasa manaratsy an'ilay vaovao izany ilay izy. Ka raha ohatra ka raha hoe ny zavatra izay efa natao ratsy rehetra nandritra ny taona lasa indray mbola hoentintsika mandeha amin'ity taona vaovao ity dia tena hoe tsinitsinina izany fa tokony hoe manavao ny fiainam-panahintsika foana tsika, tsy ho varimbariana amin'izao fiainana izao fa efa akaiky ny tompo ry havana ary tena efa akaiky izy ary zavatra rehetra izay nekentsika teo anatrehan'Andriamanitra dia tanterahana izany hozy izy ny teny hoe aleo izy tsy mivady izay tsy manatanteraka satria efa nivady zaza ianao hoe hanompo azy amin'ny androm-piainantsika rehetra kanefa mety nisy zavatra nanimbotra kely anao tamin'ny taona lasa iny, mety nisy zavatra navarimbariana kely anao tamin'ny taona lasa iny, fotoana izao mivoaza dia ndao indray hanavao ny fiainam-panahintsika isika tsy tokony hiandry hoe isaka ny taona vaovao tsika vao hiova vaovao fa amin'ny androm-piainantsika rehetra izay mbola iainantsika eto ambonin'ny tany ka iainantsika dia tokony ho vaovao foana tsika eo anatrehan'Andriamanitra, tokony hadio foana tsika eo anatrehan'i Jesosy dia tena hoe azo antoka fa andova izay fiainana mandrakizay izasy anao dia ny divay vaovao izy nataony
dia tsy atao anaty sinoditra tota satria izaho sy ianao dia tsika natao hoe siny ary ny divay dia ny fanamasina. Ny fanamasina no amenoana sy ianao ary efa nilazaiko teny ambony hoe fanamasina dia tsy afaka mitoetra amin'ny toerana maloto izy ka ninona mety mbola zavatra manakana an'izany fanamasina izany tsy aso amin'ny fiainanao dia ndao ialany izany. Andao ialany izany, ndao indray hifona hibebaka eo anaty Jesosy Kristy Tompo dia mangataka mihitsika ho fenoiny indray ilay fanamasina mahery andehanantsika hamakivaky indray ity taon-tena dia hoe mety ho sarotra ny taona, mety maro ny zavatra hitsanga dia izao manana ny fanamasina izaho sy ianao dia io fanamasina io mampahery antsika, io fanamasina io no mampandresy antsika io amin'ny ady na aretina na olana ninona miseho eto amin'izao tontolo izao fanahin Jesosy Kristy terery ihany no ahafahantsika andresy. Satria raha ny herintsika na ny tandratsika tsy ahavita ninona tsika ry havana fa na dia olana kely aza dia malavo antsika rehefa tsy ao anatintsika izany fanamasina izany ka raha nangatsiatsika isika dia ndao velomina indray, velomina afo ampireheto indray hirehatra hiredareda ary io afo raha ohatra izao tsika hoe mandrehatra afo dia hitantsika hoe rehefa kopahana io izany hoe milanao ianao mihitsy izany mila mandray briquet dia mandrehatra an'ilay charbon dia lasa afo iny fa raha hoe charbon apetraka eo dia ny briquet apetraka eo dia hoe ireo ve no hifamelona tsy mety izany fa tsy maintsy misy tanana mamelona n'iny afo iny izay iny vao mirehatra dia tahaka an'izany koa ny ara-panahintsika ianao mihitsy izaho mihitsy no mila mamelombelona indray ny ao anaty ny ara-panahintsika fa tsy andasantsika olona io fa izaho sy ianao no afaka mamelona an'io ampirehetina. Inona moa fampirehetantsika an'izany hoe ara-panahintsika izany dia ny vavaka mahereza ny vavaka mazotoa mivavaka eo ihany koa ny fampirehetana ny ara-panahy koa dia ny fifadikana mazotoa mifady hanina ary tsy hoe antery io na hoe tsy maintsy atao fa rehefa hoe tarihan'ny fanamasina ianao dia afaka miditra amin'izany. Eo koa ny hoe misy ny firaisana tahaka an'izao tsika izao sao dia hoe firaisana miaraka ny mpikambana dia ny mpanompon'Andriamanitra moa efa voatendry ny fanamasina hiteny an'izany dia manambara amintsika izy dia ataontsika ny sitrapo izany ataontsika ny mpitiavana izany ifandraisantsika amin'i Jesosy indray mba hamelombelona indray ny ara-panahintsika ary tena mahery io izany hoe vavaka fifadikanina izany mahery izany ka mandrisika antsika mihitsy hoe mazotoa manao fifadikanina, mazotoa mivavaka, mazotoa mira fiderana, mazotoa mentoroteny fa ireny rehetra ireny dia fampirehetana ny ara-panahintsika raha mitady malemilemy na mitady ho fatifaty kopahana mivavaka, kopahana amin'ny hira fiderana, kopahana amin'ny vavaka fifadikanina ny ara-panahintsika dia hitantsika fa ho velombelona indray itsika satria ny fanamasina dia mamelona antsika izy mitondra aina ary ny ten'Andriamanitra koa dia aina ho antsika ary fahafinaretana fanasitranana ary fiadanana fahasambarana no entin'ny fanamasina eo amin'ny fiainantsika ka na misy ady na olana aza dia hitantsika mihitsy hoe sambatra antsika manana fanamasina ao anatintsika. Izany fanamasina izany moa tsy iza fa Jesosy Kristy izany fanamasina izany satria izy ilay tonga nofotra eto ambonin'ny tany ary efa nalaina teto izy maty izy natsangana izy dia niakatra velona any an-danitra dia nitoetra eo amin'ny voninahitra izy dia nandatsaka amin'ny fanamasina dia izy ihany ilay fanamasina ary efa teny mihitsy izany hoe ho ao anatinareo ny fanahy masina eo anilanareo izy ary tsy andaona afohy antsika ny ahoviana ny fanamasin'Andriamanitra fa mahavondra antsika io manafaka antsika io manasitrana antsika io ka mila mahery itsika mamelona ny ara-panahintsika tsirairay avy ny taona izao efa 2024 makany mandra-pahatonga an'i Jesosy any amin'ny rahoan'ny lanitra dia aoka tsika tsy ho varimbariana, aoka tsika tsy ho kivikivy amin'ny zavatra miseho eto amin'ity tany velona ity fa efa voasoratra ny zavatra rehetra ary tsy maintsy tanteraka izay nolazain'ny baiboly rehetrarehetra, tsy maintsy ho avy ny andro hamaranana n'izao tontolo izao sy ny eo aminy ary ny tenin'Andriamanitra hoy ny teny soratra masina dia tsy ho levina fa izao rehetra izao dia ho levina ka izaho sy ianao koa tsy ho levina hiaraka amin'izao tontolo izao fa hiara velona mandrakizay amin'ny tenin'Andriamanitra eo anilan'i Jesosy Kristy ty Tompo izany tenin'Andriamanitra velona izay ahafahantsika miaina amin'ny fiainana mandrakizay izany dia mahery tsika satria ny Tompo dia tiantsika izy ary mbola tsy mitsahatra izy miteny amintsika hoe aiza varimbariana, aiza kivikivy, aiza
ketraketraka ary aokantsika hifampahery hatrany amin'izao vaninandro farany izao. Raha misy ranadara, rahavavy ohatra ka sendra mangatsiatsika na sendra solafaka izy ka hitanao dia ampaherezo izy. Tahaka ny nampaherezana anao ihany koa dia ampaherezony namanao rehefa mahery ianao. Aiza tazoma ho anao rery izany fa za mihitsy ny antom-pisiantsika dia mifampahery. Raha ohatra kosa ka misy olona mandrehana izao afatra Andriamanitra izao ka mbola tsy nandray an'i Jesosy Kristy Tompo sy Mpamonjy ny fiainanao ianao dia manintona anao hoe raiso Jesosy Tompo sy Mpamonjy ny fiainanao fa tsara ny miaraka an'i Jesosy ary tena tianao izy aiza ela ary aiza mangatakanjo lava hoe rapitso lava fa anio amin'izao fotoana sy ora sy fotoana hanenonao izao dia raiso izy ho Tompo sy Mpamonjy ny fiainanao fa te hamonjy anao izy, efa te hiasa amin'ny fiainanao izy ary tena tiany ianao ho tahaka anay ihany koa satria izahay koa ny mba tahaka anao ny tao anatin'ny tsy fahalalana izahay no nesorina, tao anatin'ny aizina izahay no nesorina ary tena tsampanay ary hijorony vavolombelona fa tsara miaraka amin'ny Jesosy, misy fiadanana miaraka amin'ny Jesosy ary ananana fanantenana dia tsy ny eto tany ihany fa ilay fiainana mandrakizay mihitsiny, ilay fiainana mandrakizay mihitsiny efa nampanantenainy ka raha mandray azy ho Tompo sy Mpamonjy ny fiainanao ianao dia ho isan'izany ondrin'Andriamanitra izany, ho isan'ny ankonan'Andriamanitra ianao dia ho hitanao sao tsampanao fa ianao indray nijoro vavolombelona rehefa hitanao izany andramboka izaho fa tsara Jehovah dia ho hitanao izany hoe ahoana izaho miaraka amin'ny Jesosy izany, andramo aloha midira aloha fa aiza ny vavan'olona nenona, aiza mitsara ivelany fa tena andramo mihinana mahitsy dia ho hitanao ny tsirony fa raha tsy mihinana ianao tsy hahitany tsirony izany. Izahay moa dia efa nahita ny tsirony ka dia mandrisika anao hoe tena tsy misy tsara miaraka amin'ny Jesosy fa miala amin'io zavatra ratsy araka ny sitrapon'Andriamanitra io fa avery anao any amin'ny hafobeany io hoe tsarovy fa misy ny hafobe ary izay rehetra tsy manao marina dia tsy maintsy hoany ary hijaly mandrakizay ny fanahany. Izay rehetra manao marina miala amin'ny fahotany bebaka marina mandray an'i Jesosy Tompo sy Mpamonjy ny fiainana dia ho voavonjy hiaina amin'ilay fiainam-piadanana mandrakizay. Aleloia. An'i Jesosy irery ihany ny voninahitra ho antsika rehetra amin'ny fiadanana. Daholo tsika hivavaka hisaotra ny Tompo amin'izany teniny izany. Aleloia. Indry Jesosy Kristy Tompo masina tsara indrindra velona mandrakizay, misaotra anao ary nomenao fahafahana afaka nitory ny teninao teto. Misaotra ihany koa ny amin'izay rehetra nandre sy ny eno n'izany teny izany Jesosy ary ianao mihitsy anie nikasika ny masom-panahy isambatan'olona ka tsy hisy ala-maina izay rehetra nandre teto Jesosy malala ianao mihitsy no hiasa feno ho an'ny tsirairay avy ary ameno ny isambatan'olona ny fanahy-masonao, ny ranao koa hiaro ny isambatan'olona Jesosy malala isa-tokantrano na iza mandre an'izao teny izao Jesosy dia ho aminy anie izany teny izany. Eny ho amiko izay nitondra ny teniko dia mankasitraka anao indrindra izahay Tompo, tsy mitsahatra ny miteny aminay, tsy mitsahatra ny manambara fa tianay ianao ary tsy mitsahatra koa ianao ny manintsy ny lalaka alehanay rehetra izay tsy mety. Ny misaotra Tompo Andriamanitra ka dia tehirizo ary nisy tsirairay avy, tehirizo ny tsirairay avy Jesosy mba haritra hatramin'ny farany amin'ny fanompony ary andova ilay fiainana mandrakizay dia ilay Jerosalema vaovao, ilay tany sy lanitra vaovao izay efa nomanina ho any izay rehetra matoky anao, ho anao ny tery, ho anao ny haja, ho anao ny misaotra voninahitra mandrakizay misaotra Jesosy malala. Haleloia. Amen.